fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Maminiaina. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay fiaran-dalamby nanantitra ny rotsy. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Vantsoa, Ioly, Liva miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovrazana mamonjy ny nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Tena nahoana ry avitra? Nanomboka teo ry Fanja dia nikorotana ny tokantranonay samy niasa loma tsy dia nanjary teraka ny fahasorenana. Za raha teo moa tsy nentina hita asa mihitsy. Tsy mahagaga izany rehefa voakotapy. Fahono mba nanahoana ny fihetsika-rotsy taorianan'izay? Sahiran-tsaina mihitsy izy tamin'izany. Hitako teny amin'ny endriny mantsy izany. Nanjary ny ferinay-ndavy izao mihitsy. Mafy kosa ange izany ry avitra. Tena mafy aloha satria tsy nijanona tamin'izay nge ny resaka iny fa ny verimbiriny. Vaky ny taraina tamiko mihitsy rotsy ny ray andro izay fa tena efa tsy zaka ntsonony. Ndray fa nahoana ianao no miandry alina be toy izao ry avitra vao mody a? Kely franka izao dia efa ho amin'ny 10 alina. Nisy asa tsy maintsy novitaina izay ry tany. Mbola tsy maintsy niandry an'ilay mpanarama koa avy eo fa ny vola avy eo ariana. Dia efa mivarotra aina mihitsy ange ianao izany ry avitra. Raha mba nisakana ny sasany tany moa ianao izao dia ahoana? Apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainana rotsy. Efa mahamenatra amin'ny mpapasomamo mihitsy nge zao fiatoan'ny fiainantsika isan'andro izao. Tsy olo-kafa nge ireo ry avitra fa ray aman-dreniko. Ry zareo ve dia nalabaraka antsika amin'izany? Ianao no manao an'izany fa ny any an-tsaina any zavatra hafa mihitsy. Fa ahoana ny ilazanao an'izany ry avitra? Hitako mibaribary amin'ny fihetsiny. Ka atao ahoana ary fa efiny eo re mandra-pahitanao azy? Tsy manana nge ka tsy afaka ny anakambo. Ny vavan'ny olona koa ny mahamenatra rotsy. Tsy maintsy efa mandeha mantsy izao ny feoany fa mamelon-deha lahatra ianao. Tsy mirarahan'izany vavan'olona izany ry avitra. Mbola mafy noho izao entinao izao aza nge ny manjoa hafa. Mezaka foana hitraky. Dia ianao lehilahy tokony anteherako indray ve no ilofika? Ka efa tsy hitako intsony izay hevitra rotsy. Mahery loatra ilay hery mifanandrana amintsika. Eny ary, tsy maninona raha foana ravana noho izany ny fitiavantsika. Za kosa nefa hitahiry azy mandrakizay. Tsy ianao koa ve izany ry avitra ny vomaika na nampitrotraka ny vesatra efa nentiny a? Nanenenako mihitsy ny lazako an'izay tian'izay ry Fanja. Hitako fa nanindrona mafy ny fony mihitsy izany. Mbola tsaroko hatramin'izao ary tsy ho afaka ao an-tsaiko mandrakizay ilay endriny fendrifendry sy ny masony nangano andro. Mangano andro koa ny masony avitra. Tena latsaka ao am-pony mihitsy ny alahelo. Nanomboka teo izay ry Fanja dia
nanjombondava sy ny laozantsika na dia niezaka foana azy ana mahaly falazy taty oriana. Fa sifle ahoana zany Fanja? Misy fiaran-dalamby hiditra io ka. Ay, zay kosa angamba vao le fiaran-dalamby mitondra androtsika. Andraso hoe? Mbola fiaran-dalamby mpitondra entana ihany io avy io ravitra. Eny tokoa. Ary janony eto izany fa toa efa nandeha moramorako. Ie, misy entana apetrana alaina eto fa jereo fa miazakazaka daholo ny olona. Tsy mahalala fomba mihitsy koa fa manositosika fotsiny. Fa samy maika mamaika azy daholo ireo fa andao mihitsy aloha ialeto ka. Zara teo tsy maintsy mividy be deke vao afaka mijanona eto. Andao tokoa fa mandreraka reto zany ka. Raha tsy lasa mihitsy lehilahy masinina teo tsy nisy filaminana teto. Zany foana neto rehefa misy fiaran-dalamby tonga eto. Rehefa tonga eo aza le mpitondra mpandeha ho gaga ngambe anao fa tena mifanitsakitro ny olona eto. Aiza tokoa ny ary zato izy ny mbola tsy tonga ihany. Mitelo sasany eo ngamba ny fahatongavana eto raha potona izy. Zao nge fa mitelo nefa mbola tsy misy olona akory eto. Eno mety nisy fahatarana ngamba fa ndrasy hoe antaniko amin'ny garon. Tsy miova mihitsy ty Fanja ty fa mbola le fihetsy ny kingakinga tany am-pianarana ihany. Izy ny anahazo aina fotsiny. Miadana mpanambadiana kosa ngamba n'izy io. Nanahoana hono Fanja? Misy diremant hony any dia mety ho taratara lamasina vao tonga eto Zany ve? Dia mbola iary-andry amiko eto ihany ve zany ianao? Efa niandry ary avitra dia aleo iandry hatramin'ny farany Ka tsy ho gaga ve ny vady amanjanaka ao nakaiza ianao ry Fanja? Sarery ange nao fa ny vady amanjanako lasa nanao vakansa ny Tomasiny. Ay, hitako moa ianao tsy tahitra koriko. Ka natao azy ry zareo dia nijanona teto ihany ako. Mila mahita ny rotsy mihitsy andro any fa ely izay tsy nionina izay. Fahono ary avitra. Miasa ve no nahatonga ny rotsy ho avy any Antananarivo sa naninona Ho gaga ngamba ianao ry Fanja raha ilazako fa hitady vadiny nandefasany azy tany. Maninona tsara? Zany natao izay hanasarahana toerananay mba ahazahoany rotsy manambady olo-kafa. Andray. Tena naika an'izany ve izy? Pitaka daholo ry Fanja ny nanaovany an'izany. Tsaroko tsara ny ray arivo izay fa nampiantso anay roa ny rafozam-baviko. Nampiatso anareo roa satria efa aloalika ity ny ranombary. Miainanao zay ry mama. Tsy tamoraka izy fa nareo reto mifandray am-polalina ihany ka atao ahoana intsony ny andravan'izany fa mitady hevitra izay mivady Eny ry mama? Isika moa fantatrareo fa miara-mompo nantoka amin'ny vazaha mahana orinasa manodina fary io. Ka rehefa nieritreritry izay mivady eo anatrehan'izao tsy fananany avitra asa zao dia nanapa-kevitra fa aleo izy ampidirina hiasa ao Ry mama, nisy an'izany ihany izay ely izay dia nahoana ny navelanareo hijaly teo foana izay? Tsy niafina taminareo nefa ny fahorianay? Tsy azo ilaina rosa avy hatrany kosa aloha izany hevitra izany. Fa nahoana? Mbola tsy maintsy nanara-maso akaiky ny fihetsika reo maty izay. Iza ny mahita raha fahamaimaizana fotsiny nanareo ka hisaraka vetivety ihany. Noho izany tsy maintsy nizaha toetra aloha izay ka aza manome tsiny re nareo Eny vita izay ka roviana ary aiza ny toeram-piasana ametrahanareo azy ary? Ny any Tomasina aloha izao nilana olona maika satria any no tsy ampanara-maso Dia voatery isara toerana ange izany zay ry mama satria za tsy maintsy mbola mamita ny fianarako eto Antananarivo Tsy dia ahatra intsony ange izany ny fianaran-drimo tsy roa taona sisa dia ho vita. Mama, roa taona tsy hifankahita izany ve dia moramora Angaha kosa moa nareo dia tsy hifankahita mihitsy. Afaka mamanga azy ihany ankendry rehefa misy taona tsy fianarana lavalava iny. Na mamisaraka ihany kosa izany ry mama. Ka tsy hitako tsao izay anaovana nareo izany raha izanyko. Tsy ampiana menimenina, ampiana indray milolalola. Aiza kosa moa zay ry mama tsy lolalola? Hitako.
mafy nge zany misara toerana mandritra ny 2 taona zany. Izay aloha no hitana fa anala olana anareo ka asa dinidiny io tsara e. 3 andro no iandrasana ny valy teniny avy aminareo e. Mandrosoa lamody vaovao indray zany mandondona voamiditra zany mba fanazako anao re zany. hay ary mamofopofona alikola nge ianao zany hatramin'ny oviana indray moa nanaovanao an'izany ry avitra. Tsy zany roto fa niasa loatra ny saiko dia mba nakanaka kely a. Tena mamo mihitsy ianao io fa tsy vita an'izany indray kely zany raha tsy zany tsy raiky dela oatra n'izao. Androany any aky malala fa tsy averiko so mandrakizay akia mafengely ny atsaina mazoa. Mandehana ianao matory afitra fa aza manao ranomasy toka eo. Mandehana matory. Tena avato poko mihitsy zany akilo malala fa tsy vokatry ny alcool ansotroko. Tena malahelo mafy mihitsy angeny foko e. Mandehana ho ianao matory sao dia eno maman eo zao dia asa indray izay ho vavany eo. Isa zay efa impirina ny tany anao teo. Tadiaviny atao inona hony Nizay ary nenao fa zay. Aleo ho avy eo fa afaka miresaka amin'ny tsara rangahy. Mba hampangino vavanao io ry avitra dia mandehana matory fa manafotoana. Tsy rarahako rangahy raha tsy voalazako dolo ny alaheloko atopoko a. Zao kay ny azo fijaliana ampitinainao an'io zanako io ato isan'andro. Hitako moa izy nefa tsy vanikola sy maheriko. Mbola tsy nampijalina zanako zany raha matoty a. Zaho aza andao ianao matory fa tsy ilaiko mivazavazy io rery avitra andao a. Aza tara riano ohatran'izao rangahy. Aza mbola entindriany aloha io roso fa velao eo a. Resaka kely nge zay ny avelao izy atory aloha ry maman fa resakina koa ary no vitanao amin'ny olona mamy io a. Aleo re tsy fanazava eto ibaribariany marina matokony tengo tsara ndry am'izay. Ay moa de efa mifanao resaka mangina zany nareo reto tsy alaiko miteny tsony ianao ry avitra mangina ndana ny fandriana vonjena. Tresireko re la tsy vanona toka ny bobona fa tsy eritreretina ny tena hoe mbola velomin'olona. Mba oka moa zay ry maman fa zay ndray zao dia ho tarihana lavabe io. Zao lazaiko andry tsy ilaiko tsony ny fanabadindry am'izay olona tsy vanona ohatran'iny. Saka-panafiko ratsy hitan'io kely zany fa ataoko tsy tafapetraka 2 minitra eo akory io. So mba tsy rariny kosa zany ro mama ty maman foana kaizany de rahako an'ty e. Raha pisy de rapitsy any de tsy maintsy misaraka amin'ny janako ty mazava. Tena nahoana no ny ampitso ry avitra nitanterahany tokoa ve ny teniny? Lozangy mbola tsy tonga akory ny ampitso dia efa mitranga ny atambo fa ianao nga ahoana ry fanza. Fa nisina ry avitra ny alina iny ihany dia nitaraina tamiko rotsy fa ohatrany manavinavy. Tsy nampiraika loatra nefa izany fa nataoko hoe fanaviana tsotra ihany dia nasaiko natory izy. Kanjo no nytany amin'ny 2 maraina tany dia gaga fa nanao krizy be izy. May aho dia nandeha niakatra namohandraha fozako. Mama, andao vonjeo rotsy fa manao krizy be izy aho e. Fa natao inona tao indray zanako le tsy sainy ty olona saramatsara zao izy no loza ka tamin'ny alina ka nanao krizy ahoana e. Tsy fantatro refa andao aloha jereo e. Tsy maintsy vokatry ny atezerana tamin'ny amamonao alina re zao no mahatonga an'izany. Za kosa aloha de tsy mba manaiky raha maninao zanako zao ry lanitro
novono ty lehilahy tsy maniny ty tato ry zanako. Jereo fa mivoaka rano vavany. Tsy nanao na inona na inona zany ary mama. Io e. Vao lasa teo ianao dia samy natory izay. Ka ahoana fotsiny ary matoka ny vavany ny voadrato izao e. Vokatry le krizy nahazo azy teo ngamba nefa jereo tsara aloha e. Tsy mahalala an'izany ary angaty fa novononao io a. Allô, polisy secours. Tonga fa ty an-trano zao ketra izao ato nareo fa misy mpamono'olona ato e. Ty ny adresy. Dia tonga tokoa ve ny polisy ry avitra? Tsy mbola tonga teo ny aloha fa naharitraritra kely. Ny dokotera nefa tonga mialoha. Nanana dokotera mpianakaviana izay mantsy ry zareo ka nahandro manalina miantso azy dia tonga foana izy. Dia ahoana hoy ny dokotera rehefa avy nizaha azy? Tsy fantatra aloha ry Fanja fa zaho moa nasaina nivoaka fa tsy nahazo nanatrika azy teo. Efa lasa elaela ny dokotera vao nasaina niditra ary noterina anaiky fa namono androtsy. Dia nanaiky ianao? Sanatria ry Fanja. Tsy afaka ny anaiky ny zavatra tsy nataoko izany aho. Nolaviko hatramin'ny farany izany na dia nampifandimbiasana natao tampoka aza ny tampotampo sy ny fandrahonana. So dia mba namono androtsy marina tokoa ary ianao fa tsy tsaroanao e. Ny mama ange ka tsy tompony tenany e? Tsy namono azy izany ary Fanja. Zaza tsy nahatsangana teo am-pandriana raha tsy izy efa nanao krizy inyko. Eny e, mety ho izany tokoa ny zava-nisy saingy tsy ampoporofoana teny eo anatrehan'ny fanjakana mihitsy izany. Sa nanahoana ny fandehany tao? Marina mihitsy izany teninao izany e. Mbola teo ampamotoporana teo mantsy no tonga ny polisy. Dia ahoana hoy zareo? Tsy nirarahan'izay fanazavako akory izy fa avy hatrany dia nafatony aho. Any amin'ny komisaria no manazava an'izany ozy zareo. Tena mampalahelo. Mba tokony tady porofo hafa ihany ianao fa tsy nionona fotsiny tamin'izay e. Ka tsy hitako tsony izay nambara ary Fanja. Ny tebiteby sy ny tahotra ny tena nameno ny foko. Indrisy izany. Zava-doza mihitsy ngery Fanja e. Iovandray ngamba ny raha tongavan'ny lamasinina fa to manoratra eo amin'ny tableau nge chef de gare izany e. Eny tokoa andao hoe jerena. Efo avy any le fiara-dalam-by raha izany ka. Amin'ny 20 alina ny soratra eo. Isika nefa izao amin'ny enina. Ie, raha tsy ampy eny an-dalana indray ny fahatarana. Ny zava-dehibe aloha dia mba efa afaka tamin'ilay sakana izany izy. Fa hono ary Fanja. Tsy mba misy rano azo sotroina ve eto akaikaiky eto fa tena mangeta mafy aho izany. Rano mangatsiaka ve no tadiavinao? Se misy tsy maninona ka. Andao ary ivoaka ny ivelan'ny garany e. Afaka misafidy ianao any na rano tsotra na ranom-boankazo. Fa mbola lasa ihany ho any saiko e. Dia nentin'ny polisy ianao dia nanahoana? No hidiana tao amin'ny violon ny aliny. Ny apitso vao natao ny famotorana. Dia mba tonga nanatrika tao ve ny rafozanao? Tsy hitako aloha e. Fa araka ny voalazan'ny polisy dia hoe efa nandalo toy izy ny maraina be. Dia inona no nataony tany sa mba nanaty baro anao izy? Nanaty baro e. Angamba mbola nanampitosika ny fitoriany azy angamba ny nataony. Dia inona no anao tao? Ny maraina sy ny atoandro aloha dia ny polisy no nanome fa ny harivan'iny izy no mba tonga nanatitra. Mba nanatitra kosa azy izy ko? Tsy sitrapony velively fa angamba no teren'ny polisy tao izy e. Eniko tamin'ny resany mantsy. Raha ny sitrapoko mihitsy dia navelako matinona taty ianao. Saingy manjary izay indray ny teren'ny lalàna amin'izany ka dia voaterana natra sakafonareo ihany e. Hoento miverina ny sakafonareo fa tsy hinanan'io akory ahy e. Ndray izany mba ampony ty. Io an'io ihany nefa no nanaovana fiveriny eny nanjonona ny zanaka ka eo no mba mianatry ny miavinavina eo. Io izy io ka hinana ianao tsara tsy hinana moa afaka didy Tsy hinana an'io aho Inona moa izay zana ho faty azy? Izay koa no mendrika anao e.
olona tsy vonikitady fa manantena ny amatam-bonina fotsiny. Afa-doza zao ny zanakay afaka aminao. Anambady-panan-karena izy atsoatsy. Isaorana an'Andriamanitra aloha rehefa salama izy. Nefa mbola iresak'izay any aorianany dia ho hita eo ihany zany. Tsy azonao odindoza antsony izy rangahy ty. Efa nienina taminay mihitsy izy fa tsy fandray aminao intsony. Tofoka soleon'ny toetranao izy. Nanomboka teo zany dia tafasaraka nareo sorotsy. Tsy fantatro tsony na nisaraka izay na ahoany. Tsy nisy fotoana nafahana ny eona tsony mantsy fa zaho moa lasa tany am-ponja. Izy raha teo tsy namangy atany. Dia mety ho marina tokoa nge zany le resaka le ramatoa hoe tsy tia fandray taminao tsony rotsy. Tamin'ny lafiny iray aloha ninao izany andro fanja satria nahoana tokoa ny ary izy no tsy mba namangy atany am-ponja. Izany mantsy. Na dia indray maraina aza. Tsy nino kosa nefa ny tamin'ny lafiny ilany satria angamba nalefa n'ireo ray aman-dreniny niala teo izy dia tsy afa nanoatra. Mety ho zava-marina zany satria raha araka ny fitantarana ho azy teo dia efa ela mihitsy ny rafosanao ny tena sara toerana nareo. Sany mihitsy ry Fanja. Fa ny tena nahagaga ange dia nanarahany rotsam-bokony an'izany nataony ray aman-dreniny izany fotsiny. Dia tsy mba nanan-kery akory ve izy nanoherana azy? Mety nisy atony zavatra goavana to matoa izy tsy afa namaly. Ohatra hoe mbola narary izy dia tsy nanapidiny. Fa hono mbola tsy fantatra ohatra amin'izao nga moa ny antony io. Tsy fantatro ry Fanja. Angatsy ny eo natsony mihitsy nareo hoe naritrelangana sazinao. Eritaona sy tapany saingy tena tsaroko tena nangeroka mihitsy. Tsy mba nisy mpijery mantsy atany afa-tsy izay tony namako izay. Dia tsy tonga nanatrika na dia ny fitsarananao akory azy zany izy. Niantso amin'itony inga nisy ny tapapola nataoriana nidirako tany am-ponja. Niantso afoana mantsony izy nefa tsy azo aho dia anery ny tany amin'ny tony izy na ny tany hoe maninona ny tsy mandeha mihitsy ny telefoninako. Dia ny lasain'le namanao ve ny marina? Tratra ny tsy azo nanoarana hono le dala dia voatery ny lazy. Le namanao koa zany vao maika nanampitrotraka. Tsy azo miena tsinra izy ry Fanja. Resaka tsy ny fanarahana moko. Eny izy tokoa ve moa nalala. Zanak'le mpitorotsy dia tsy nahafantatra tokoa ve? Fa hono mbola tao Antananarivo ihany ve izy tamin'ny ianao le tany am-ponja sa efa lasa? Any la Réunion nge izy zany niantso amin'itony izany. Nalefa ny zareo lavitra mihitsy zany. Nitsabo tena tany izy araka ny voalazany tony. Ka narary kosa nge zany izy na tonga azy anaraka ambokony an'izay anaovandray aman-dreny azy. Gaga mantsy raha zany fitiavanareo miredaredy zany no maty nangina fotsiny koa. Tsy fantatro tsony izay marina ry Fanja. Fanina tanteraka ny lohako. Niza teo amin'ny toeranao aloha dia tsy maintsy voany izany. Fa eo aloha le rano tadiavinao eo. Misy pompy io raha hoe rano tsotra. Retsy kosa mpivarotra raha hoe ranom-boankazo no tianao. Andao hiara hiditra dia misotrosotro ao aloha. Roviana vao afaka ny adiny roa. Ka andao ary. Andao amin'izay nantonantona ary avitra fa mandreraka le fanosika eo ambaravarana eo rehefa ho avy ny lamasinina. Ohatran'ny tsy tompony tenany izany mihitsy avitra. Na mandeha aza dia fantatra hoe olona manana ati-tsaina. Mafy kosa aloha izany zavatra niantra tamin'izany fa tsy homena tsiny izy. Andao amin'izay ary Fanja fa toa lasa saina be nge eo izany. Lasa saina amin'ity tantaranareo ary avitra. Fa zao tokoa hoe ahoana indray no nahatonga nareo ifandray taty aoriana? Lamina ihany nga ilay olana? Tsy ny lamina mihitsy fa voatery ny zava-nisy dia tsy maintsy nifandray. Zava-nisy inona nanery anareo tao ka? Ny aretin-drotsika. Na dia izany efa antsabo tena tany la Réunion izany izy izy dia mbola niomby indray ilay aretiny no tafaverina teto tany-drazany. Mbola indro niditra ao hopitaly hono izy. Dia mbola le namanao ihany laza ny vaovao io? Namangy tany am-ponja mantsy le dala ny ray andro.
ty riavitra ny antso andray rotsy efa 3 andro zay dia ahoana hono letsy nanaona izy any efa tafaveriny eto tanindrazana ne izy nefa mbola tsy de salamako notrony hoe niditra hôpitaly indray hôpitaly aiza hono letsy any Tomasina any hony sambatra lesy alahy nandreny feony loatray ty mba nanontany momba avy nefa izy ka saika anontany an'izay mihitsy angamba izy saingy ohatry nisy olona niditra tampoka de nitapahany ay de tsy namerina ny antso any latsony izy avy teo hatram'izao aloha de tsy mba nandraman'ny lanatsona ve lesy noho ny afaka kelikely olo ty riavitra raha ny mpolo angamba le tsy kely saingy tsy nety azo mihitsy izy ko izy veny tsy nandraisa novonona mihitsy le telefoniny novonona mihitsy sady am'izay mbola heniko tsara mantsy ny feon'olona nanontany azy hoe izy indray io antsony io de izay tapaka ny reniny ray no natratra azy zao de nitapahany mety ho zany angamba fa ilozako aloha lafa to efa mifarany zany ny ora famangina misaotra mitsidika lesy de mba vangivangio matetika okey lesy mitsidika ny lafona lesy raha mbola eto fa maireza ny saziny lakonge efa ho vita courage lesy riavitra tena nahoana riavitra mbola nandre vaovao momba azy ve anao taorianan'izay raha ivolana taorianan'izay tokoa de nivoaka ny fonja akory ny agagako fa le rafozam-boaviko nefa niandry teo mba vady manahoana ianao riavitra mbola ianao ihany ray io tsy mbola ampy ianao nga nigadrako heritaona sy tapany ka mitady ny ray ianao ameriana anaty efandrony aza eti-po aloha ianao fa ianao ny resako hoe marary rotsy ao de tsy mitsahatra ny miantso ny anaranao ay ka inona hono no azoko atao am'izany zahay ngefa ny sarake ny sarahanareo moa ny tena marina ajanony aloha ny disadisa fa andao hoe sombo ny fahitany ianao nyke no ampisintany aretiny de hitadiavanareo fomba hafa ndray avy eo nagadrana rehefa sitrana somatsara izy tsy misy oladaly eto ka anao an'izany raha ianao no mahavitra azy vonina ny anatanteraka ny mariazinareo nge zay ka hoana andeha ianao sa tsy andeha toy ianao miangavy andray nge izany ry madama no manery ahy ka ianao mbola milolalola eo nefa hita fa vonjeny zaoko ataovy an-tsaina fa avy tamin'ny nataonao ihany ange ny mahatonga an'izao moa zany mbola vavanaoko mandraky nefa manany marary mbola tsy mahay manampy tamby olona ihany ka tsy andeha zany ianao afaka miandry zany aleo aloha mba hanadio ny tenako sisy olo akanjo vao mandeha any ataonao ambanin-javatra zany ny aretin-janako tena manao tsinitsinana mianakavy mihitsy ngenao zany fa inona moa ny fiheveranao anay reto raha fozako taloha fa inona ndray raha matotia ay kosa zany mihitsy ny manambara ny fahambanitsainareo mianakavy aza mba ny fianakaviko kely no mba ambaninareo ry madama fa tsy mbola nisy nangataka tany ambaravaranareo izy zany raha endry ianao ny zanako marary noho ny nataonao tsabona fa tsy zany ilanao ady eto tray zany vavan'le kely ty hitanao kely ndray ny valiny zany vavanao zany ataovy zay ataonao oviana moa tsy efa nampiororonareo vitanareo hatramin'ny nanagadra azy ka ataovy fa tsy mikoso maso tsony efa vita vaksiny am'izany ara matotia veloma ialao de tsy nandeha tany tokoa ve ianao riavitra ka tsy nanaovany andolo-po tam'izany ianao nanao farateny mafy mihitsy izy tam'izany fa tsy niraraiko mbola narary loatra mantsy ny foko ka nahavoaka n'ireny teny tsy voahevitra ireny tsy tokony namoaka vavam-petoy izany anefa ianao tsy maintsy tonga ny tany amin'ny rotsy daholo mantsy zao zany resaka izany de vao maika nampitombo ny aretiny ihany taorina zay ngery fanja de tsapako ihany fa tsy netiny nataoko nanenina mafy mihitsy azy miondrika avitra mirotsaka ny ranomasiny famody afeniny nanenina tamin'ny nataony tokoa izy fanja manome tsy ny avy ianao fa ianao ve aloha tsy nijery androtsy mihitsy
3 andro taorian'izay vao nandeha tany. Tiako fantatra zareo mantsy fa mba manana ny ampoko koa ny tena nahoana? Tafahoana somatsara ihany ve ianareo? Tafahoana ary fanja, saingy indrisy fa fiaonana nampangorakoraka. Ny fandimby teo mantsy ny hafaliana sy ny alahelo. Tsy mety maty eo an-dohako izay takarivo izay. Iavitra, dia izay ve ianao vao mba tonga mitsidika ahy? Aza mametsy ny ahy aloha raha afako, fa mbola betsaka ny zava-manahirana tsy maintsy natrehako. Eny, ekeko fa betsaka ny zava-manahirana nefa izany ve no anadinoana ny olontiana? Tsy nanadino anao rotsy fa ny tany ny be akaso. Fa mba hifanahanahoana aloha ianao izao e. Miady amin'ny aretiny, tsy fantatra tsony izay ho resy aminay. Tsy maintsy ho sitrana ianao rotsy fa mahireza. Ahoana nefa ozy ny dokotera? Tsy maintsy manaraka treatment maharitra hony asa na firy taona izany. Atanjao reny saina fa raha sitrana somatsara ianao dia hiara-mody any Antananarivo tsika. Izany very Iavitra? Izany no marina rotsy. Roviana vao ho tonga izany. Alaminy tsara fotsiny sainao dia ho avy tsy ho ela eo izany. Iavitra, mbola tia afoana angaha ianao na dia efa kozatry ny aretina toy izao aza? Mandra-pahafatiko rotsy. Tsiry Iavitra, raha maty aho dia tsofoko rano ianao anambady an'izay tianao e. Fitiavan-tena indray ny ara hitazona anao hifoana nefa za tsy ho eo akory. Aza miteny an'izany ianao rotsy. Tsy tia eritreritra an'izany 2 minitra akory ny saiko e. Ka tsy misy angeny velona mandrakizay ry Iavitra? Eny, saingy tsy ianao izao no faty sady. Mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka ange ianao e. Ary aloha vadika ny resaka fa lasa lavitra loatra izany ka. Resaka toy ny ahoana indray ary no atao e. Andraso fa hitantarako angano ianao. Tsy tiako izany ry Iavitra. Hitantarao ny fiainanao hatramin'izay tsy nihonantsika izay avy izany izao no mahaliana. Eny ary, nefa mialohan'izany sao dia misy fanafody tokony ho haninao aloha. Mety misy zavatra ilainao? Mety hite amin'ny hotely mosio tokoa ary Iavitra fa ohatran'ny maina be izany tendako izany. Andraso vetivety ary. Tena tantarainao azy tokoa ve no ny avy teo ry Iavitra? Modina rirarerako teo foana izy fa ataoko ahoana ny tantarany zavatra amin'ny olona marary ry Fanja. Tena mbola reraka be mihitsy izy inge tamin'izany. Mampalahelo. Ay ve ka nanjary farariana toy izany rotsy noho ny taty aoriana e? Anisan'ny tovavy natanjaka mihitsy anefa izy fahiny tany am-pianarana. Tsy mamela mahazo ny aretina ry Fanja. Fa aretina tokoa aloha no nahazo azy tamin'izany e. Taty aoriana be vao fantatra fa areti-po ny nahazo azy io. Talohan'izay mantsy no heverina fa aretina hafa foana, satria mitaraina no marary avokoa na ny vavony na ny tratrany na ny lamosiny. Ka tsy efa niombo be tao ilay aretina raha izany? Taorinan'izy le narary be farany io dia mila ho isam-bolana niditra hopitaly foana. Za tamin'izay mba efa tafiditra ny asa tao amin'ny ministeran'ny Jony dia tsy afaka nipetraka firy teto arivo fa matetika no mandeha. Tany Morondava indray mandeha no ny antso izy. Eto ampandrinan'ny hopitaly azo miantso anao izao ry Iavitra malala. Marary indray nga? Marary niditra hopitaly omaly. Aiza indray nefa marary ianao e? Tsy fantatro tsony anky fa marary daholo ny tenako manontolo. Efa manakaiky angamba ny farany. Aza miteny an'izany ho ianao rotsy miangavy mihitsy Ka tsy maintsy ho avy inge izany na ho ela na ho haingany. Ekeko izany saingy tsy mbola amin'izao fotoana izao araka ny fanambarako taminao e. Amboary mihitsy ny sainao ka. Efa miezaka ry Iavitra nefa mbola izao marary izao ihany. Tsy fantatro tsony ka. Mahirezaka malala. Za nge aty tsy tapaka mivavaka ao anao e. Fa izy aloha miaraka aminao ao e. Ankizivavy namako tompon'ity finday etsoko anao ty re. Ny anao nga tsy naveriny mihitsy. Ny fantatrao ihany fa tsy avelan'ny mama hiantso na andray antso avy amin'ny olona ihany koa.
soa ihany fa mba nisy ny an'ity namako ity fa raha tsy izany dia tsy mba afaka miresaka aminao mihitsy tapao amin'izay raha so tratrany eo indray ka anahirany izay fa mirary fahasalamanao anao amin'ny herinandro moa miakatra veloma ary dia aza miantso mihitsy fa izay ihany no miantso anao eny ry ary manana finoana fa ndray andro any tsika tsy maintsy mbola anana fiainana milamina tsara engany veloma fangatsy navelandreny resaka indray moa nareo norarana indray ange tsy nitondra fahasalamana ao anjanany akory ny eonany janany tamiko fa vao mainka aza nitondra adi-tsaina ho azy dia mba ratsy toetra olondreo ka nizay kosa angamba le fiaran-dalamby fa tonga ka renao zany sifilena niny teo zany chef de gare azy io efa nivoaka io fa andao androso ery aloloha ery fa io efa mitsidika io ny lomasinina fa hono ary tsy mba tonga eto anga reo ray aman-drenin-drotsy fa inao ihany no hitsena azy marary eo an-tranony eo nge le raha matoy ny rainy kosa niaraka amin'ny any mba nampandrenesandry zareo kosa ary ianao tamin'izao idinan'ny-drotsy aty Brickaville zaoko sa mba efa nifanaraka indray nareo ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka angery zareo dia tsy maintsy nilaza tamiko za koa moa fantany fa ty atsinanana ty miasa amin'izao fotoana izao aiza tokoa moa ianao no miasa tsy zany fa nanao fandrotsahana zanatrondro tao mbila le maintso tao zay no tafahona tamindry zareo ary ray mandeha zay dia teo ny nandeha ny resaka laza izy ireo tamin'izay fa hidiny eto Brickaville rotsy raha vao mivoaka ny hopitaly mba nitsotra indray aza ny fondry zareo sa nahitanao efa niasa angamba matimbonina atrarako ny voalazanao nge ireo olona ireo orfanja fa to masinina fokely nge ty izany oay io ve ny mpitondra io ve no mitondra mpandeha avy any Antananarivo train de banlieue mitondra mpiasa avy any Andekaleka kay ity fa tsy mbola izy ko amin'ny ora toy izao tokoa kay moa fandalovany teto fa za koa ny fanina dia mbola amin'ny firy indray le mitondra ny rotsy vao ho tonga eo ny andro nefa ty efa alina mety aoriana kelin'izao ngamba ka nijerenao fa efa mihabetsaka nge ny oleto ka ny any an-tranonao no mampieritreritrako ny varavarakely ngamba izao misokatra fotsiny eo nikatona ny varavaram-pitaratra ka sady eo amin'ny hopitaly nge misy mpiambana ka tsy atahorany ay toko moa andraso fa misy miantso zany allo efa miandry eto amin'ny gary eto ka faizanareo zao eny tsy miala eto mihitsy mandra-pahatonga anareo rotsy ve zany ry avitra ka le ankizy vavinamany zany tsasakadiny eo dia ho avy ry zareo tsy ela tsony zany ka andro any ariva tontolo aho zandrotsikako honareo ifanja so dia tokony hinan-javatra kely kosa aloha mandra-pahatonga an'izany ianao ve tsy mba nony tsy mahatsiarinao na aloha ny fahamaizako eona amin'ny rotsy zao no tena betsaka ao an-dohako zay vao tena izy ry avitra eona indray izay sy rotsy ary to tsy mba miramira ny endrika toy ny olona ho tonga vady ary ty avitra fa lasa saina indray fanja aza misaraka amiko mihitsy aloha ianao eny hoay za moa io ve le fiaran-dalamby fanja izy io ka ndry fa inona ny atao miavitry ny lavitavitra eny ary fa tsy manantony ety iavitra fa inona ny ataonao eny tsy ahitandry zareo eo ange fa ny olona misisika ho avy aka ndry ary na mafamaso dia mampiditra mosoara ao anaty posy ranomasoka faliana sa alahelo andao fa miandry antsika ny olona olona izy fangatsy hivoaka eo ry zareo efa hivoaka eo ka hitanao ry le namandrotsy aiza io ary aizy rotsy io avoaka io ka vatapaty ange io maty zany rotsy eny fanja andriamanitro maty izy
tany adiny teto tany rehefa avy niaritra fahoriana mavesatra foana teo amin'ny androm-piainana. Indrisy. Tsy mba nanana fiadan-tsaina mihitsy toko moa izany izy nandritry ny andro ny ainany. Ka ataony. Tsy maintsy izao manjo rehefa mafifezana loatra ny ray aman-dreny Fanja. Andriamanitra, mamindrafo aminy. Ary andao anotrina azy fa izao sisa ny fotoana azontsika anehoana fitiavana azy farany. Tsy napoisika ho vatana mangatsika sisa ny eo natamiko androany. Amin'ny fifaliana ny tena iko nentin'ity fiaran-dalam-by ity. Kanjo ahy ny fanohitra tamin'izany fa alahelo sy ranomaso. Indrisy roa mahantra. Raha iso reto voninkazo reto ry Fanja fa ianganrangy ny fiaran-dalam-by. Efa vita ny adidina anaty ranotsy teto. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Maminiaina. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay fiaran-dalam-by nanatitra ny rotsy. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, Ioly, Liva niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy razana mamonjo ny nandray feo, Anjary Liva no nanatontosa.